tsy ampy fialam-boly. Tantara mitoy nosoratany Lolona Raharilala. Ovy alomin'ny Louise Ravelsoa, Fifi Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo Mamy Arvony, mandrindra raha teknika Aro, manatontosa Nanja Razafindrakoto. Andro fahatelo. Tena mandreraka izany raha olona. Aizaka lehilahy lehibe ny dia ataony toka tsy maray tena fa malemy taka amin'ny menaka. Sahirana rery teo dada raha ianao rery ny miaraka taminy. Sofa teo elahy aloha e. Ataoko ahoana teo indra tsy zakako. Ndeha ho taritaritana ve? Dia tsy mijaly ve ny vatany rehefa afaka ny herin'ny toka? Ka na matsiaro mijaly aza eretana fa sitrapotsy aretiny e. Matsiaro reradreraka rehefa mivoa dia makavazony kely dia ohatra matanjaka dia toy indray ny fisotroana avy eo. Fa tsy eo ihany very dada fa reny raha eo amin'ny lafiny fivelomany. Tena sahirana indray fa tsy eo ihany izany. Tsy hetsika ary lehilahy indray ny tao anatin'ny trano tamintsika nanatitra azy teo. Tena hoe zorodira sisa mba fanaka ao an-trano. Ary taloha izy tonga matetika tany amintsika ihany e. Tady fanampiana foana ny nataony tany. Menatra indrinareo mihitsy tamin'ny adalany iny rahalahako iny. Angamony eny dia raha tsy fana tamin'ny havany dada. Tena nanano tokoa izy fa le olana ampiana atao tsy hivoatra mihitsiko. Sady tsy tiandreninareo mihitsy izany olona tsy voninkezako izany. Izy be vadeferana fa misy fetrany. Sady natahorany eny koa angamba hoe soatarika ny dady any amin'ny toetra ratsy. Fantany tsara fa tsy ahazo azy izay izany fa ny korontaniny ihany mihitsy ny tsy tiany. Aizaka mahitsy izay mitondra toka dia hoe mba hampidramy very dia tsy azo nisorana veo ny lokanareo mba atao tsaky. Dia ahoana hoiny eny? Raha ninambary ianao tsy nomeko loka dia mety ho tsiniko fa lokako veo sombaka amin'izay toka ozy. Ahoana hoiny eny fary? Izy ndray koa zany mba nanenjika andreninareo hoe olona sarotra ganina tsy mazaka avambady alevin-drafiny soany ambatan'orony ony ranary fa tsy rarako e. So ny mba fiainantsika ty koa. Tena mijaly ny olona azo ny toka io ka. Ay dada fara nandoa tato aoriana tato fa tsy hitantsika sy dada. Lehity e. Tsy maintsy dioviny io zany ko. Alefa hotifiriko amin'tio e. Tsy maintsy ataony adidy. Adidy amin'ny fanadiovana ny fiara. Fa ny fomba fisainany kosa aloha tsy voadio ny rasony tio e. Fa tsy efa ho isan'andro ve tsika mamafa tokotany e? Tena isan'andro fa tsy hoe mila ho isan'andro izany. Dia mbola hery reto fako. Vao nanala ny ravina maina tamin'ireo voninkazo ireo dia nampinitsana tamin'ireto hazo fihinam-boa. Dia ahoana itsy voninkazo io tsy mbola misy ravina maina? Ka tsy hitanao hoe tsara ve ny mijery ny lokony izao e? Tonga dia décoration vita ho azy. Eny marina. Renike izany tsy tokony esorina raha mbola mipetraka eny fa avela hitsana ho azy. Za koa mieritreritra toy izany. Ndeha hakagony aloha sy nandreto dia raha riva rinany amin'ny baka sotsofony rivotra eo. Taomina amin'ny sobika ireo dia dorana any an-davana ko any amin'ny baka ahoana. Zezika tokony ampiasaina ve dia atao anampy fako efa misavovona any. Eny tokoa. Dia mahavelo-panontaniana mihitsy hoe tena be fako ve tsika malagasy fa arakaraky ny tombony isan'ny baka fanangonana pako ny vomaka koa to tsy atonina azy ireny. Ka mahery manadio izany ny olona matombotombo ny fako ka ahoana indray. Izay efa ao anaty sobika daholo fa anjaranao manatitra azy any amin'ny lavaka sy mandoro azy. Ariko amin'ny fotsiny dia raha riva voadorana vezany emboka ny eo amin'ny andro atoandro be ao.
Mahafinaritra ery ilay tokotany madio ahitana karazam-boninkazo. Tena mampifalifaly ny saina mihitsy ny fitazatazana anaty voninkazo reto. Ary inona mampieritrika Andriamatao? Mahafinaritra daholo reto voninkazo zava-maitso reto e. Fa ny vola laninao tamin'ireo koa aloha efa tsy erany mihitsy e. Ny anao koa izany dia hoe laninao. Fa tsy isika foana ve ny ara-nividy an'ireny e. Lasa mihitsy ny saiko hoe raha sanatria izao no misy avandra dia ho potika daholo ireny felany mahafinaritra ireny. Nga felany ihany fa na ny ravin-kazo tsy mety horototrotika daholo. Dia inona no ataonao hiarovana an'ireo amin'ny avandra? Inona koa no azoko atao eo e. Rehefa tapitra ny avandra dia manarina ny fahavoazana. Fa mba mampalahelo ihany raha dia ho ravarava foana ny zavatra ny kolokoloinao. Rehefa hamelana ange ny voninkazo ka misy herinandro na mihoatra noho izany ianao miandry ny fivelarany. Fa angamba ny zavatra ny kolokoloin'ny olombelona dia hoe tsy mety ho rava mihitsy e. Mba ny kolokoloin'Andriamanitra fatratra ange ity tontolo nametrahany antsika ity nefa dia toy izao ny fahasombany e. Aleo aloha mba hipetrapetraka eto mandra-pahatonga ny ankizy. Zay ahay mba mahay makaina. Aizaka dia sady mivoaloha indrindra no matory alina indrindra dia tsy mba hiato eny anelanelam-potoana eny. Taiza indray koa? Hitako. Za indray ve natorinao amin'ny fandrindram-potoana? Tsy hitanao tokoa moa za matory kely amin'ny atoandro ireny. Raha tsy izany tsy havita miasa intsony ny tolakandro. FM radio tiako be. Ary inona indray rehetra hitanao reto? Hoy dia mba vafoy raha mihinana rehefa tonga izy menadahy. Fa melatra latabatra eto an-jaridaina eto indray ve? Sady tsy efa hisy moka ve eto? Andro mbola mazava sy mafana be oko ve dia hisy moka e. Toa mbola tsy misy tokoa e? Mbola tsisy ho ahy. Fa any an-trano ihany nisotro lasopy rehefa tonga izy menadahy. So ihany aloha mbola ny ankarany vitana ka manana azy menadara-tsakafo sy izay mety ilainy amin'ny fiainany e. Fa manahirana tokoa nge nijery olona sasany serana ara-pivelomana nefa ny zanaka maro e. Tokony ampitomboina mihitsy ny fanabeazana hoe aleo izay tokony ho araka ara-pivelomana ihany no ateraka. Izany hoe izay voavelona. Fa inona moa no tiana ho tenenina amin'ny hoe velona? Rehefa amin'ny sakafo mitafy tsara miaina amin'ny fonenana ara-dalàna sy voky fahalalàna ve? Dia miampy ny ara-panahiko inona indray? Fa ny ho toetran'ireny zanak'ireny tokony ho tafiditra ao anatiny hoe velona izany. Ka miankina amin'ny fomba fiaina sy ny fanabeazana azy ihany izany e. 570 isan-jato angamba fa tsy vitany ao an-tokantrano izany. Hevery tsara fa misy zaza tsy mba mahita olona mamy tao an-tranony na nentina namonjy lanonana nisy toka nefa lasa mpomamo. Izany tokoa e. Tena mangita mahazo ny ray aman-dreniny. Tena mitaiza koa nge ny fiarahamonina. Tsy vitan'ny hery sy ny sain'olombelona daholo. Ny tena tiako tenenina dia hoe tsy misy afaka miambo hoe tena veloko ireo zanak'ireo. Fa izay vitano atao dia apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra fa izy no mahefa ny zavadrehetra. Engany ireny zanantsika ireny mba tsy hisy voana amin'izao. Hatreto mantsy dia mbola mahabe fanantenana izy ireo. Tsy maintsy manana hiafy foana ny tena e. Mbola tsy eo aminao tokoa angamba ny toerana ka samy teny hoe tsy zakako raha toa ny rianina ny mahazo ny ray aman-dreny na hoe tsy tiako toy ny zanaka rianina ny zanako. Fa rehefa eo tokoa dia atahoana fa tsy maintsy tafindapa ny adalan'ny teny. Tena mangidy angamba raha sendran'izay zanaka niditoza. Arovy ireo zanako Andriamanitra. Maxit Super App, l'appli ankamabeany smartphone. Hitako daholo ny momba ny Orange sy Orange Money rehetra. Ao anaty Maxit izany no mividy fan, mividy tolotro, mandefa vola, mandoa facture sy ny maro hafa. Amin'ny fotoana rehetra dia Maxit foana ny nahy. Manaovatra nahy, téléchargeo amin'ny Play Store sy App Store ny Maxit Super App. Mahazo cadeau 1 giga ny rehefa manao téléchargement voalohany. Orange, eo anilanao. Ho anao olon-tsotra
fikambanana orinasa mpandrara fiangonana sy ny sisa misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM radio telo amzato telo ka efatra canal plus 336 antsoery ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona mivantana ety amin'ny foibe toerany ASM radio lo A33 faravohitra ambony foibe frenjy. Taingina moto tena tsy fantatro mihitsy ianao raha tsy nanalakasika sady zay tsy mba scooter kely fa tena moto be ve tsy nahafantatra mahatojo hoe hitako ny nasaiko ny klaksoneny Jerry dia niavinavina be. Ay Jerry no anaran'iny bandy iny fa tsy fantatro mahatojo koa ve Jerry aiza koa ary ianao zany. ay ve izy iny tena tsy fantatro fa niova be fa tafita be nga ny daly iny. Tafita be nga rehefa manana moto dia tafita be izany tsy manana moto amin'izao. Zako zay sifaliana zao samby tsy manana moto ary Estelle nga efa manana. Mbola tsy manana aloha zao fa tsy maintsy mahaza tsoatsy tsy amelako raha tsy mividy any eninay raha tsy manam-bola kosa ve izy dia ho sahiranindry amin'izany fantatro fa ho vitan'izany matombotongy ahy za kosa vedy apitikizo azy nenengeny mba hianterako ny fiainako ay ve anao ty mba mahatsapa an'izany ihany fa olona ohatrany ahoana koa feverany lahaty tena tsy manam-panahy mihitsy ve ka ianao ohatry ny mianta be zaniko. Mba miantaanta kely fiza koa moa mba hampiataniny eninay io sady mandalo ny fahatano rano tadaviny la rehefa antitra ve avo hianatra hitondra moto na fiara za ngefa nampianaran'ny Jerry mitondra fiara ay tokoa manana fiara koa izy iny eko ohatray za tokoa ohatry ny olona mianahana be izy andray ny tsy anana fiara amin'izao fa nahoana tokoa moa nareo menadany tsy manana an'izany dadanareo ve dia tsy ahavidina firy azy tiako be afiry azahoana koa zaniko fa nga dia mpanan-kareny zay mbola ampy anay aloha iny fiara ray entin'ny dadanay iny ary raha hoe moto indray dia mbola tsy tia an'izany izy mivady fa mampatahotra honony reny dia eo zany nareo menada tsy mba hiala volo mihitsy zany antitra tsy lery eo tsy misy an'izany tsy lery zany matombo sy eo ny zavatra ray dia efa lery zay ny zavatra manosika an'le lera higadona fotsiny tsy ara-dalàna ohatra hoe olona ray mbola tanora dia namily fiara tao anatin'ny amamona dia accidenté ka maty dia hoe maty tsy lera ny adalanina mahana ny famataran'orany ka nampigadona ny lera. Merci beaucoup, madame. Lundi à 8h avec tous les dossiers. D'accord. J'y serai à l'heure. Encore merci. Nenya! Fa inona ty mampitsinjakandrily fa lina tafiditra miasa nahita asa. Nahita asa ahoana? Fangandriny tady asa? Ie, tena hita. Azavao aloha aleo ahy hipetraka mihitsy. Way. Niraraka ny rano tamin'ny zinga kely teny tanany ohatray tsy tadidiko intsony hoe nisy an'ity tetỳ an-tanako rano seky basoko ity fa ela loatra na moako le ao anaty fera way niraraka ataony efitrano ry daholo. Aleo efa ho fafakorona eny avy eo ndry koa ange mitabataba ohatran'ny inona ka aiza no tsy ho taitra aza vao tsara amin'izay
nitady asa hoany ry angatsy mpianatra manao farmakôlôjia eny Akatso. Fonarineny fa somary nandainga. Ahoana? Nandainga? Nandainga taminareo fa tsy niditra teny Akatso zany. Nanomboka tamin'ireny hoe anao kory mba hanomana ny concours reny dia fa tsy nanao. Nefa dia nakavola taty aminay foana fa hoe tsy kory ray ihany natao fa misy karazany 3. Tena tsy nisy natao rendrina eny dia nanaovan'inona ny vola? Ifaliana azavao amiko fa mandreraka. Tsy lanolaniko foana ny vola fa nanaovako koro hafa reny manomana ankizy anao call center reny. Fa nahoana? Ka reny mora hitana asako ary tonga dia tsara karama. Dia nahoana riny tsy mba nanontany hevitra fa mamitaka ray aman-dreny? Ka efa fantatro meloa ny hevitrareo fa tsy hamela hiasa zany raha tsy mahavita fianarana eny amin'ny oniversite. Dia maninona nefa inona mamaika andry? Ka mba efa lehibe kosa ary neny te hitondra tena toy ny olon-dehibe. Tsy mbola dia lehibe manao an'izany ry. Hitanareo ary zao niezaka irery tany dia tafiditra. Betsaka angeny ankizy no mitety an'izao kory rehetra izao ary mitety an'izao toeram-piasana rehetra izao kanefa tsy voaray mihitsy Dia tena tsy hianatra intsony izany. Nefa moa efa tara-fidirana. Tsy hatojo fianarana izany ry. Tsy mba sahala mahatojo. Mbola hianatra ary neny aoriana kely ao fa azo ampiarahana amin'ny fianarana ange io isafidy sampam-pianarana hafa online. Toa malahelo neny tsy mba miompifaliana amiko. Nahoana kosa moa? Raha niresaka mazava taminay indry dia afaka mifanazava tsara sika. Tena tsy mba nahavita amin'ny fianaranareo angamizay. Ayatola dada variana be dia tsy hitako ny namoanao varavarana. Azafady fa tsy hitako anao niditra tao amin'ny mazoro ary tsy nihidy ny birao anao dia niditra avy hatrany fangamy raha vasady nareo. Tsy nianatra izay androany après-midi dia mba nandehandeha taty ay reraka koa zany nisy mararina nahirana be atato. Ay tokoa moa vao maraina be dada dia lasany keo. Ay izany no antony nialanao maraina iny. Efa tamin'ny 12 alina zany vao niverina alina dia iny ny anga vao mankeriny ratsy indray. Akotsika rehetra raha niarany sakafo teo maly arivako. Sa lasy dada no ny avy teo? Tamin'ny 7 alina. Efa tany anefitra lahy dia tsy nahitana de. Toa efa samy namonjy fandriana daola azy nareo telo mianakako. Ay, marina izany. Toa efa reno ka aza raha izany tamin'ny 7 izany ko. Fa naninona izany mararina nahirana anareo izany? Mandreraka. Fa lehilahy sa vehivavy? Ary efa be taona angaha? Mbola azo atao hoe zazavavy. Vao vitaky ny lehilahy hono dia nanala zaza nefa zaza efa 5 volana am-boaka. Ay, afa-jaza? Nanala zaza fa tsy hoe afa-jaza. Ay, tokoa moa tsy mitovy izany. Efa nianaranay tamin'ny terminal tokoa fa ny fahafahanjaza dia fampitsaharam-boaka tsy fanahiniana fa ny fanalana zaza kosa dia fampitsaharam-boaka ihany fa saingy fanahiniana. Izany hoe tsy te hitondra voaka ary tsy te hiteraka. Ka izy amin'ireo fampitsaharam-boaka roa ireo izany ary dada ny tena mety hampididoza ny vehivavy. Samy mety hampididoza ireo. Dia ahoana izany ny tena nanahirana anareo amin'izany? Ka ilay zaza tomboka efa lehibe. Efa olona izany 5 volana izany. Raha enim-bolana aza niteraka tsy tonga volana dia mety ho velona. Manampy izany koa ny fomba nanalany an'ilay zaza. Fa ahoana? Tsy mba olona manam-pahaizana nanao azy. Tsy tena manam-pahaizana amin'ny fanalan-jaza. Izay tokony olona mahalala momba ny taovam-behivavy mba tsy havohan'ilay vehivavy faravaratsiny. Dia nisy fahavoazana ve nitova tao amin'ilay vehivavy? Ka navoaka tamin'izay fahaizany azy tao ilay zaza dia nisy voadona nitaova anatin'ilay zazavavy. Ay, misy toy izany koa. Dia tsy atahorana nala ny ainy ve?
ka tsy maintsy tsabony eny tsy tara loatra aloha dia mety tsabona tsara noho lefa tapatapaky ny lozam-pifambovozana aza mbola voatsabo ary lina be la zany tena sazany lahy mihitsy le fianarana ho mpitsabo. matahotra ry dada. Matahotra ny tsabo ve? Be voky velana izy zany? Ankizy miaraka amiko natolotry ny Orange. Tsy ampy fialam-boly. Tantara mitohy nosoratany Lolona Raharilala. Novelomin'ny Louise Ravelsoa, Fifi, Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma Amin'Irina sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo, Mamy Arvony, Nandrindra Rateknika, Aro, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto. Mbola hitohy